Ho an'ny tontolo ambanivohitra kosa indray maro ireo tantsaha mpamboly mpamokatra sy ny mpanao taozavatra ihany koa nazo tombontsoa tamin'ny fiara-miasan'izy ireo tamin'ny FOFIFA 70 tamin'izy ireo ary no mikarakara varotra fampirantiana lehibe mikasika ireo voka-pikarohana niarahana tamin'ity fikambanana ity. Mpandray anjara manodidina ny 70 mpiara-miasa sy nahazo tombontsoa tamin'ny FOFIFA no mikarakara varotra fampirantiana mikasika ireo voka-pikarohana manara-penitra ny foibe-pirenena ho an'ny fikarohana mpiarina ho fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny FOFIFA. Hita mandritra ny foara lehibe izay nisokatra nanomboka omaly tetsy amin'ny lapan'ny tanàna eny Analakely izany. Entina isan-taona ny fankalazana ny faha-efapolo taona ny FOFIFA izao hetsika lehibe izao. Singanina zany sy nosafidiana izay voka-pikarohana tena hita hoe efa misy mampiatra amin'ny alalan'ireo mpiara-miombon'ato aminay tonga mampiranty eto ihany koa no sady koa voka-pikarohana heverina fa takatry ny fahefan'ny vidiny rehetrarehetra. Natao eo ambany fehin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ity foara lehibe ity. Riarian'i Madagasikara ny fananana ny FOFIFA, hoy Minisitra Roland Ravatomanga izay nanokatra tamin'ny pomba ofisialy ny foara. Riarianay ministera telo dia ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono ny ahafahanay milaza fa hoe manana ambaindainy goavana manerana ny Afrika manontolo ary maneran-tany mihitsy aza ny ezaka sy ny fikarohana ary fampiarana an'izany fikarohana izany amin'ny sehatra ny fampiroboroboana ny ambanivohitra nataon'ny FOFIFA mivalapatra sy mihitatra manerana ny Afrika hoy aho nefa sahako mihitsy no miteny hoe manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Isan'ny tanjona napetraka amin'ity foara lehibe ny FOFIFA ity ny fampiroboroboana ireo akora vokatry ny fikarohana sy ny fanairana ireo mpandrarara toe-karena. Hetsika maro kosa no tanterahana ny faritra nandritra ity taom-pankalazana ny faha-efapolo taona ny FOFIFA ity izay farana amin'ny volana Desambra.